Mamerina ny arahaba ho antsika rehetra indray raha ny fivoaran'ilay Rivodoza Fredy dia miha-manantona antsika hatrany izy io zareo any amin'ny manodidina ny 470 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanany Mananjary no nisy mifoibeany tamin'ny 2 ora tolakandro teo. Mbola voasokajy ho cyclone tropical hatrany izany hoe Rivodoza mahery mitondra rivotra 510 kilometatra isan'ora ary arahana tafiotra 20 sy 200 kilometatra isan'ora. Mizotra manohy ny diany miakandrefana somary atsimo andrefana izy amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Tsy misy miova zany ny tombana mahakasika azy ity fa any amin'ny 7 ora alina na hatramin'ny 10 ora alina any no andrasana ny fidirany an-tanety any amin'ny manodidina ny distrikany Mananjary. Tsara manamarika fa ny ivony no amin'izay fotoan'izay vao hiditra an-tanety fa kosa tazantsika misary azo avy amin'ny zanabolana izao ny rahona sy ny rivotra miaraka aminy dia efa mialo lalana ary efa manaratsy ny toetry ny andro any amin'iny morotsiraka voany atsinanana iny. Tsy misy miova ny filazana fampitandremana amin'ny efatra no andray izahay no anao ny fanavaozana mahakasika ny fampitandremana. Ny mpiandrika ihany koa dia tanina foana ary efa mihitsy manantena izahay fa efa tsy misy any an-dranomasina intsony ianareo mandrapalasa tanteraka nyity Rivodoza ity. Raha ho atsakany sy andavan'ny foana zareo ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony soroana ny loza mety iseo ary manasa anareo izahay anaraka hatrany ny vaovao zarainay avy aty amin'ny Meteo Madagasikara. Mametraka ny veloma vetivety indray ary.